ny toy vaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro voalohany. Fanaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray amin'izao fandaharana mamatonalina izay vokariny fikambanana toy vaka ny fahamarinana chaîne d'unité izao. Fifiliana trany ny fampizaran'ny ten'Andriamanitra ifampahirezana amintsika rehetra eto. Mialohan'ny hitondrana ny hafatra dia andeha isika mbola ametraka izao fotoan'izao amam-bavaka eo anatrehan'ny Tompo. Hivavaka isika ry havana. Ray masino midera sy mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao fa ianao ny tompon'ny asa dia maniraka anay. Ianao no tomponay tsirairay avy, ianao ny tompon'ny firenenay, ianao no angatanay asa mahery ary amin'ny alalan'izao teny izao mba ahatanay fahasoavana eto amin'ity toerana, amin'ity firenena izay nametrahanao anay ity. Mitenena Tompo fa vonona iaino ny mpanomponao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no naovana izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay hozaraina amintsika anio dia ny hoe kristianina mifamato-piainana amin'ny Jesosy noho ny amin'ny ranomasina teo amin'ny hazo fijaliana. Ny teny izay entintsika ho vakiana hitondrana ny afatra amin'izany dia izay voasoratra amin'ny Kolosianina, Kolosianina toko voalohany ka ny 5:10 ka hatramin'ny 7:20 no aleo vakitsika. Ny Kolosianina toko voalohany ka ny 5:10 hatramin'ny 7:20. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny laha-matoa talohan'izao zavatra hary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, dia na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny laha-matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny ray ao aminy ny toeran'ny fahafenona rehetra, sady izy no nampihavan'ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy hoy izaho no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Ary ianareo, izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondra eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo, ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara, izay efa renareo sady notorinany ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Amen. Ry havana, ny teny izay hitantsika eto dia manambara aloha voalohany indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Iza moa Jesosy Kristy Tompo? Rehefa diniantsika ny teny izay voasoratra eto dia hatakarantsika fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo, satria tsy misy izay afehezana ny hoe olona fotsiny na hamaritana ny atao hoe olona fotsiny ny zavatra izay lazaina eto, fa tena manambara an'Andriamanitra. Raha jerena ny zavatra vitsivitsy izay voalaza eto dia ny hoe endrik'Andriamanitra izy, ary mitoetra ho aminy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Izy no naharina an'izao zavatra rehetra izao, ary ho azy ny naharinan'izany. Talohan'ny zavatra rehetra izy, laha-matoa amin'ny rehetra izy, ao aminy no tenony no
itoerany fahafenona rehetra. Midika avy hatrany zany ry havana fa Andriamanitra Jesosy Kristy tompo. Tsisy olombelona manana an'izany famaritana amaritana an' Jesosy eto zany. Ary dia izany mahandriamanitra azy zany no ampahafantariny antsika amin'ny alalan'izao teny zao. Ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika raha fa mamaky ny teny'Andriamanitra sika dia mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara azy. Raha mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompo isika dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatritsika iza moa Jesosy ary mitombo amin'izany isika. Zay ny zavatra anankiray voalohany hitatsika eto. Fa ny zavatra faharoa zay tsindrina eto amin'izao teny vakiny zao dia ny hoe izy no nampihavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra aminy, na ny tontolo zay misy ety amin'ny tany sy eo amin'izao hita maso zao, na amin'ny tontolo any an-danitra zay tsy hitatsika maso, dia izy no nampihavan'Andriamanitra taminy ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'izany nampihavanan'Andriamanitra izany dia ny olombelona mihitsy koa zay tiany manokana, satria rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia ny firono tahaka ny izy Andriamanitra, manana ny endrika Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa raha anatanteraka ny fampihavanana antsika taminy Andriamanitra dia ilay endrika olombelona no raisin'i Jesosy Kristy tompo. Fantatritsika fa tonga zaza tahaka ny olombelona rehetra izy dia ny velona teto fa ny fomba nampihavanany antsika aminy no tena tsindrina eto. Ny anankiray ry havana aloha voalohan'izay tiana holazainany amin'izany fampihavanana izany dia izao: fitiavan'Andriamanitra lalina tsy takatry ny saina no ampihavanany antsika aminy. Raha ohatra ka mieritreritra hoe olona mahafinaritra, olona tsara, olona mety mendrika no ampihavanana aminy, dia mety ho azo eritreretiny ka olona misy lanjany ka misy fahatsarany no ampihavanana ko maika ve fa ny ahazoana mihavana aminy tsy ho atao va satria tsara, mety ahazoana tombony miaraka aminy. Fa ilay olona ampihavanana mihitsy no voalaza fa olona ratsy, olona manao ratsy, olona fahavalon'Andriamanitra na amin'ny fisainana, na amin'ny teny, na amin'ny atao, dia izay no ampihavan'Andriamanitra aminy. Mahagaga zany ry havana. Ary tsy vitan'izany ny zavatra lalina sy mahagaga amin'izao fampihavanana ataon'Andriamanitra amin'izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, fa ilay fomba mihitsy nampihavanany ny olona aminy dia ilay nanekeny ho tonga olona voalohany, na dia Andriamanitra azy izy, fa indrindra ilay nanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, handatsaka ny rany. Zay ilay fomba anatanterahany ny fampihavanana. Satria nahoana moa soratra masina ny manambara fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ary nataon'ny tompo fantatra tamin'ny alalan'ny fampianarany tamin'ny testamenta taloha manao hoe manatitra fanatitra, mandatsatra biby mba hahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hitsahatra, mba hahatonga ny fifandraisana amin'Andriamanitra izy. Ary mba hatanteraka, ary mba ho tanteraka amin'ny endrika tena ilan'Andriamanitra azy ny fampihavanana, dia Jesosy Kristy nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Midikany hoe raha latsaka dia aina na fohy, satria ao amin'ny rà no misy ny aina ho ny ten'Andriamanitra. Dia ny rany Jesosy Kristy tompo, ny ain'ilay zanak'Andriamanitra no nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana mba hatanteraka ny famonjenantsika. Zany fanatitra zany dia fanatitra feno tanteraka nakasitran'Andriamanitra, ka tsy misy fanatitra tokony atao intsony na azo atao hafa intsony mba hahazahoana ny famondrampon'Andriamanitra na mba hahazoana mihavana amin'Andriamanitra. Ry havana, efa nihavana tamin'ilay Andriamanitra mitady fihavanana aminao ve ianao? Ianao no tokony hitady amin'izany,
kanefa ny izy no efa nanolotra nyzano anao. Ny rany Jesosy Kristy tompo dia voalaza fa nampiavanany antsika amin'Andriamanitra. Ary raha ny fomba ilazan'ny ten'Andriamanitra azy eo amin'ny Petera 1:20 sy 9:20 dia ny hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rason'ny Kristy toy ny rano zanak'omby tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Zany no nanavotana antsika. Ary ny fomba ilazany azy ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 dia ny hoe tandremo ny tenanareo sy noho ny rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Ilay endriky ny fanavotana ry havana tamin'ny rany Jesosy dia karazana hoe fividianana antsika mba ho azy. Fantatritsika tsara zany atao hoe mividy zany. Rehefa ny zavatra ny vidintsika dia azotsika anaovana zay tiantsika. Raha mividy lamba ianao dia ianao manao hoe ataoko an'izao ny didiny ity, ataoko an'izao ny endriky ity sy ny sahala amin'izany. Dia tahaka izany, rehefa ny vidin'i Jesosy tamin'ny rany isika ka manaiky dia azy ary ataony amin'izay tiany anaovana azy. Zany ry havana lay mahatonga an'ilay teny lazaina hoe miompim-piainana lasa manana fiainana izay tafapetraka ao amin'ny tompo ka zary lasa mifamatotra ny fiainan'ny olona izay nanaiky an'izany famonjen'i Jesosy Kristy io zany, mifamatotra aminy. Dia ny fomba ilazan'ny apôstôly Paoly azy dia ny hoe tsy izaho mihitsy olo velona fa Kristy no velona ato anatiko. Izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana izay zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany mba hamonjy ahy. Fitiavana lehibe zany ry havana. Ary izaho sy ianao ilay efa ratsy, ilay efa fahaval'Andriamanitra no nomeny fahafahana, fahalalahana hanatona azy, hiverina aminy, hiavana aminy, ho tonga zanany ary iray sy iombinaina aminy. Zay tsy mahasahy na tsy mahavita na tsy mahatakatra ny sarobidin'izany mba hiavana amin'Andriamanitra dia efa tenenin'ny soratra masina fa fahaverezana ho an'ny fiainana izany. Ny zavatra ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika eto dia zao fitondran-tena adala ny tsy fihavanana amin'Andriamanitra. Ary zany fitondran-tena adala zany no animban'ny olona ny fiainany, animban'ny olona ny fiainan'ny olona manodidina azy sy mifanerasera aminy ihany koa. Soa fa ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe mampihavana antsika aminy. Fa rehefa niavana tamin'Andriamanitra ny olona dia azo raisina ihany koa sy takarina ao anatin'izao teny vakiantsika izao hoe mba manahoana moa ny fiainan'izany olona novidian'i Jesosy tamin'ny rany zany ka nanaiky zany olona mifamatotra aina amin'i Jesosy Kristy zany. Ny ten'Andriamanitra ny vakiantsika teo ihany no manambara fa izany olona izany dia olona maharitra amin'ny finoana. Dikan'izany ao anatin'ny fotoana dia tsy miovaova izy fa ny finoany dia tazominy maharitra amin'ny finoana. Olona tahaka izany dia ilay olona afaka mahavita miteny tahaka ny Paoly manao hoe fantatro izay inoko, ary rehefa any amin'ny fotoana lasa lavitra ka ho tonga amin'ny fahafatesana i Paoly dia mahasahy miteny hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Zany ry havana ny olona izay mifamatotra aina amin'i Jesosy Kristy hatramin'ny fahafatesana aza dia mihazona ny finoana. Zavatra faharoa izay lazaina eto koa dia ny hoe mafy orina sady tafatoetra. Zany hoe manana fototra tsara, tsy ilay karazan'olona tambolombolo ny fampianarana maro samihafa isy sy misy ary voizina eo amin'izao tontolo izao.
tsy voaozongozo ny fakapanahy maro samihafa sy ny fitaomany-ratsy manintona zay misy eo amin'izao tontolo zao. Lay olona sahy sy mahavita miteny tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa niteren'ny mpanjaka mba hanompo sampy dia tsy nanaiky fa naleony natsipy tany amin'ny farihy mirehetra avy solofara. Fa zao ny tenin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ao amin'ny bokin'ny Daniela 7:5-10 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe: ry Nebukadnesara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao, ry mpanjako. Ary na dia tsy hanao izany aza izy, aoko ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena izay natsanganao dia tsy vavahanay. Olona mahavita tahaka izany natao miorona. Ary ny fahatelo izay lazain'ny ten'Andriamanitra eto hoe tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Zany ny ry havana ny olona mifamatotraina amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Afaka miteny tahaka andry Petera sy Jaona rehefa norarahana izy tsy hitory zany filazantsara zany, tsy resaka momba n'izany Jesosy Kristy zany, dia izao ny nambarany: tsarainareo namarina eo mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra, fa izay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay, araka ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:7-20 sy ny 20. Zany ry havana ny kristianina mifamatotraina amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ho ilay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra tondra fampianarana tamin'ny hainao manjery tamin'ny fotoana andro manao hoe: ary ianao mba ahoana. Ry havana, kristiana tahaka izany no andrasan'ny fiangonana, andrasan'ny fiarahamonina, andrasan'ny firenena, andrasan'izao tontolo izao ho hita ary ho fakatahaka. Zaso ianao no anokafan'Andriamanitra ny varavarana hidiratsika amin'ny fahatanterahany izany atao hoe kristianina mifamatotra aina amin'ny Kristy zany. Ny rano soa no antoka ahatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Izy no manome ny hery ho antsika satria izy no mivelona atao anatintsika, araka ny tenin'ny Paoly: Andriamanitra izy fa tsy olombelona. Ry havana, tehirizo izany fifamatoranao feno amin'ny Jesosy Kristy zany, dia ho fanasiny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao, izaho sy ianao mifamatotra aina amin'ny Kristy, tsy mety miala amin'izany finoana izany. Amen. Vavaka isika ry havana, saotranao izay raha io no ny teny izay nomenao anay, dia ampaherezo izahay tsirairay avy amin'izao vanim-potoana izay ainanay anatin'ny sarotra izao, satria miaratsy hatrany izao tontolo izao, ny fanaony, ny zava-misy, ny zavatra voiziny eo aminy. Fa izay kosa dia manana anao ary miaraka aminao, mifamatotra aina aminao, tsy matahotra ny loza na mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy, fa manana anao Jesosy Kristy Tompo eo aminay, ao aminay, miasa ao aminay ianao ilay Andriamanitra. Dia ampaherezo izay mba haharitra, hiorina ary hatsoratra amin'ny farany ka tsisy hahozongozona anay amin'ny fanarahana anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:5 andininy fa 5:30.